Aoka iara-mivavaka izy tia rehetra tompoko. Andriamanitra ray zanaka rehefa nahy masonao. Mitera makalaza misaotra magnome voninahitra anao zahay. Lehibe sy takatry ny sainay ny fitiavanao. Ary sy azonay tretina akory ny halala ny faminramponao aminay. Mandraky tiny androany dia magniraka ny teninao. Hanavao hamelona anay ianao amin'ny fomba maro samihafa sy amin'ny endrika maro samihafa. Ity fotoana masina dia ity zaika be fahavitoambin'ny folo. Ataon'ny fikambanam-behivavy Loterana ivoriana eto amin'ity toerana ity. Dia vavolombelony fitiavanao, vavolombelony famindramponao. Miteny mivatana aminay eto ianao. Milaza zany fitiavanao anay zany. Dia misaotra no reo teny maro mamelona, reo teny manangana, reo teny mitondra fiadanana, efa nampitondrainao ny mpanomponao teto, hatraminy nanomboan'ity fotoan'ity, hatramin'izao maraigna izao. Mangataka aminao zahay, se reo araky ny alehibe ny faminramponao fa fantatrao sara ny fombanay, ny fiainanay. Olombelogna ampanoto zahay. Mifona aminao, mamindrafo aminay re Jesosy Tompo, ka mamelany helokay. Amin'ity minitra diavinay ity ndray dia handre ny hafatra ampitondrainao koa. Tahaky reo efa nitantananao ny mpanomponao ny fandimby teto, no angatana hitantananao koa zao mpanompo sy mahasoa, lehilahy ory sy mahantra, azorinao eto ilaza ny hafatrao zao. Tahaka nefa niasan'ny fananao masina ka nandetehany teny ao ampo tonga fiainana, dia zany koa no irina amin'izao teny halahatra foheto zao. Dia tahio ty fivoriana masiny ty tompo asapanay fihiaonana aminao, anraisana aina, anraisana fiadanana avy aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no angatahana sy agniriana zany vavaky zany. Amen. Dia miara-misaotra an'Andriamanitra sika ry havana, mahatrasa ty fivoriana masina ity, dia zao zaika be fahafitoambin'ny folo, ikambagnany fikambanam-behivavy Loterana zao. Dia raisiko zava-dehibe koa ny misaotra ny birao sy ireo komitina andaminy ka anagnana anjara amin'ity fivoriana ity. Efa nolazaina teo ny lohateny zay halahasa eto, andiateny fo hisotra ny hery ny fanaka malemy. Dia rehefa mba ny saisaina sy nandinidiniky azy aho, dia mijery ny programa ihany koa, dia saika ho nierisery zaho hoe ny sakany ten'Andriamanitra rehetra zay ho zaraina eto amin'ity zaika be ty, dia raha hoarina amin'ny sakafo, dia mba karazana entretre kely sosotra ty harosoko eto ty. Fa rehefa nagnatrika hatramin'ny omaly aho, nagnatrika n'ity maraigny ty koa, dia nahita fa diso zay fomba fijeriko zay, fa dia koa raha efa tena resistance lehibe zay natolotry ny ray aman-dreny toy ny alefitry ny FLM teo zay, nahavoky tondra fiainana sy hery ho asika. Dia karazana desera zany tiaha ty tonia rehefa tena tenehiko sara. Kanefa moa ny desera dia mba karazany tsindritsindry sakafo andivonana ny teo ihany, dia mba raiso arak'izay fa a Jesosy ny manolotra ny zavatra rehetra eto. Ny hery ny fanaka malemy. Sahirana ihany satria fiteny andavanandro ny tena milaza ny hoe ina moa ro atao fanaka malemy. Ary miteny an'izay dia mahasiaro sika rehetra fa ny apela na ny vehivavy
no tiana ho tondroana amin'ny hoe fanakamalemy. Dia mba nizerizery ihany dia misy mba mitsivalambalagna kely ihany ny soatra masina milaza an'io fa ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andininy fahafito raha magnana say Petera ny amin'ny fomba hitondrany lehilahy ny vehivavy dia miteny izy hoe ny fomba fitondrana ny vehivavy ry lehilahy dia mba fairo tahaka ny mitondra fanaka malemilemy. Vehivavy ny tena tondroana amin'le hoe fanaka malemilemy. Agny amin'ny Deutéronomie ihany koa misy visivisy say manondro ny vehivavy ihany koa. Ka dia mazava zany fa say tiany olazaina hoe fanaka malemy dia ny vehivavy. Dia manomboka ivoasa zany ny lohatenisika ny hery ny vehivavy. Io zany ro resaka eto. Ny hoe hery raha mizery an'ilay fitarihan-teny zay na teny fanolorana ataon'ny président FLM ao agnatin'ny programa dia zao ny teniny ao. Ny boky ny Estera ozy boky hianarana eto. Ka dia ao no hanovozana izay hampiasaina sy hampianarana sy halasa ho toriana amin'ity fotoagna ity. Dia handro aho zany fa ao no nivozakevitsy. Araka zany ny dikany hoe hery dia hadikako sotra tahaka an'izao hoe ny fiadiana mampandresy na ny fiadiana mampahomby. Dia mivoasa ihany zany ny lohatenisika. Zao zany ro ilazasa hanahandaharana azy eto. Ny fiadiana mampahery na ny fiadiana mampahomby ny vehivavy. Io no halasa eto tompoko. Ny fiadiana mampahery na ny fiadiana mampahomby ny vehivavy. Dia na dia hiverigny ao amin'ny boky ny Estera aza sika satria ao no nivozakevitra. Dia saidira koa igny efa nilazainy tonia teo ny hoe ina ny printy ny botifolo sy ny sisiny igny efa mazava. Igny fiadiana raika mahery sy matanjaka eo ampelatangan'ny vehivavy nomen'Andriamanitra any Estera. Fa izay hatao eto dia zao. Misy zavatra telo zay fiadiana matanjaka teo ampelatangan'ny Estera ka nahatanterahany nampahomby azy nampandresy azy tamin'ity zavatra sarotra ny lalovany ity. Dia tsy dia hidirako laliny koa ny tantara satria efa nirazaina teo fa nisy visivisy efa niresahana teo fa nahoavy eto ny ray aman-dreny besika hampianasa ny boky ny Estera amanontolo dia tsy dia hidirana lalina fa zao ngamba no amin'tinyako sotra zay ho resahana eto. Sy mora ity andraikitra na ity ady raha zay no azo ilazana azy atrehiny Estera ity. Na ny hisehoana amin'ny mpanjaka fotsiny satria ny mpanjaka ny tompony lakile zay hamaha ilay didim-panjakana mampamono mampandringana ao agnatiny ndraiky andro ny jiosy rehetra ity. Ao ihany misy lakile. Raha mamaky ny boky ny Estera sika dia mahita fa sy dia ny olona rehetra ary sy amin'ny fotoagna rehetra no azahoana miseho anoloan'ny mpanjaka. Fa raha misy olona miseho anoloany kanefa sy nahazo alalagna dia mety ho maty, mety ho voatapadoha eo no ho eo. Fa zay hoe ny fitantarana ato zay voatondro amin'ny tehim-bolamena hiany izy ny mahazo miseho ka mahazo miresaka amin'ny mpanjaka. Dia misy atetika ady petim-panorona maro nataony Estera hazahoany miteny eo anoloan'ny mpanjaka ny amin'ity zavatra sarotra atrehiny ity. Noho ny fialogna noho ny arasiam-po tao amin'ny lehilahy atao hamana zay mba nahazo voninahitra ka nidehadehaka tamin'izany voninahitra nanagnany zany nasiaka rehefa nahitany ay Mordecai sy nandohalika sy nitsaoka ny akoka teo anatrehany dia hoy ilay mpitory-teny mpampianatra teto sapy ho nagnaparany ny fahatezerany Mordecai ka dia ny fireneny manontolo io no haringana
ao agnatin'ny raiky andro ary efa mivoaka ny didim-panjakana mampanao zany. Sy maintsy hiaro ty fireneny ity havany reto mpiray raha aminy Estera ka dia sy zavatra moramora ny fagnatanterahana an'izany kanefa dia tanteraka dia anjaran'ny mpampianatra moa ny ilazany Siprieny fa ny ahy ho aho dia reto zavatra telo reto mba hahatanterahany Estera ireo zavatra ireo dia misy zavatra telo lehibe zay fitaovam-piadiana raha zay no azo lasana azy. Hita eo an-tagnany na fomba nataony mba hampandresy mba hahatanterahany zao ady hatrehany zao ka zao no amtiny anazy. Ny ao amin'ny voalohany dia ny ao amin'ny toko faharoa andinin'ny faharoampolo toko faharoa andinin'ny faharoapolo io no mba raisiko io ny fitaovam-piadiana anankiray na fitaovana natao hoe hery nampiasainy ka nampandreseny Estera. Ny faharoa ao amin'ny toko fahaefatra andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo dia misy anankiray koa io ary ny fahatelo ao amin'ny toko fahaefatra andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo telo mora tadidiny izy ty tompo rehefa nandinika azy zay angatana mba ho voaraisika sara dia hery hampandresy isika koa amin'ny adidy amin'ny andraikitra maro zay petraka Andriamanitra amintsika reto. Ina ry lazain'ireo andiny soratra masina perikopa telo ireo. Ny toko faharoa andinin'ny faharoapolo dia ao ahitasika ny fakatoavany Estera izay rehetra nambarany i Mordekay. Efa voalaza teto fa Estera dia kozininy moa sa kozainy zany saiko moa na inona na ena atao zanaky ny pirahalahy zany i Estera sy Mordekay fa i Mordekay no nitaiza azy fa voalaza mazava fa na dia efa vadiny mpanjaka aza izy dia tahaka ny fakatoavany ny tenin'ny Mordekay fony nitaiza azy no akatoavany azy ihany na dia efa vadiny aserosy-mpanjaka izy. Efa voalaza teo fa sy dia hita mazava ao amin'ity bokin'ny Estera ty ny agnaran'Andriamanitra ary io dia lazain'ny président FLM koa ao amin'ny fitarihateny fanolorana taony fa izao ny teny hoe Zios kosa dia tena mihirasira ary hita ao agnatin'ny bokin'ny Estera ka ny hoe Zios dia agnarana voarainy reto fireneny reto noho ny tantara no tantan'Andriamanitra sy ny tantara nataon'Andriamanitra ka dia sy mampisalasala mihitsy fa hita ao agnatin'io ny fitondran'Andriamanitra ny tantara ny asan'Andriamanitra ny hevitr'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ny fomban'Andriamanitra ny fiarovan'Andriamanitra sy mampisalasala mihitsy zany na dia io teny anankiray io ihany azy no raisina satria ny ambadiky ny hoe Jiosy dia Andriamanitra mitondra ny tantara Andriamanitra tompony tantara ny reto fireneny reto no ambadiky zany. Nakatoaviny Estera ny teny rehetra zay nilazainy Mordekay. Eo ny maharay aman-dreniny azy fa zay tiako ho lazaina dia zao ka hatao hoe hery voalohany hoentina miady sy hoentina mampandresy amin'izay rehetra atao dia zao ny tenin'Andriamanitra sy mahadiso ny teny an'izany fa io tenin'ny Mordekay io dia tena tenin'Andriamanitra io izay mampandresy asika zay herin'ny vehivavy herin'ny fanakamalemy ka mampandresy azy dia sy hafa fa ny famikirany amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiorenany amin'ny tenin'Andriamanitra koa raha te handresy isika raha te hahomby isika dia sy misy fahombiazana sy misy hery ivelan'ny tenin'Andriamanitra io no hery voalohany zay ambara amintsika hampandresy amin'ny zavatra rehetra. Raha milaza n'ity tenin'Andriamanitra ity dia te hitantara olona visivisy say niorina sy natoky niakina tamin'ny tenin'Andriamanitra ka nandresy era soatra masina dia ahitasika olona maro tahaka zany na dia amin'ny fotoagna sarotsy azy. Ohatra misy vehivavy tantaraina amin'ny soratra masina
rehefa sarotra nisy fotoa sarotra lovan'ny firenena Israely mety mitovitovy ihany am'izay hasarotam-piainana tresika kehitriny fa sarotra moa ny fiainana am'izao samy mitarona an'io aby ny olona rehetra ary samy amin'ny lafiny maro ny hatonga 3 taona sy 9 ny andro tam'izay tantara zay Elia mpaminany sino he noho ny olona ny tena ampitondrain'Andriamanitra any Elia rehefa ny hatonga 3 taona sy 9 ny andro asa mora io fa teto asa tagna amin'ny misy asika maro samihafa agny fa teto fianarasoa tamin'ny volagna Novambra, Oktobra, ngamba mety tapatapaky ny Desambra teo dia sanisy oragna sanandeha ny ranon'ny pompy risany loharano ny famezivezy eran'ny ty tanàny ty ny olony tadia rano sotroana nefa io dia mety tara 2 volagna ngamba ny oragna raha ho tara raha 2 volagna fa ity tantarainy sotra masiny ty 3 taona sy 9 sy nandasaka rano ny lanitra sy nandasaka oragna ny lanitra maigny ataolo sy nisy vary hoanina sa nisy ninonina mosarena ny tany fa izao Elia mpaminany lay mpaminan'Andriamanitra dia hain'Andriamanitra namelogna azy ny feriny tamin'ny amorona renirano anankiray ny olo sa mahita rano i mahita rano sotroana goaika vorogna ary magnaty samofo hoaniny maraigny atoandro hariva satria miakiny amin'ny tenin'Andriamanitra fa zay tena tiako tantaraina dia ty vehivavy mpitondra tena tagny Zarefata rehefa risany rano teo na zanon'Andriamanitra koa ny fagnaterana mofo dia handeha Elia amin'ny tanàna anankiray agny ambany vosy io lena zay ny ray aman-dreny teto tonga agny ambany vosy Andriamanitra lehibe vehivavy mpitondra tegna sy vady sy zanaka efa misiposipona hitay hamaragnana ny mofo kobakely sisao amin'ny fanaova mofo hamaragnana ny menaka kely rehefa masaka io rehefa lany io dia miana fahafatesana fa tonga Elia dia nilaza fa ao aminao aro hivahiny agnao ro hiatoka ady mba sanganena hiany raha matoa beka nilaza hoe akory fomba hiatohako anao mofo kely ny ray koba kely ny ray mandrosaka sisa dia mba miany fahafatesana koa zao menaka kely ny ray manao io ro sisa ho Elia Andriamanitra ny hery mampanao an'izao natoky zany tenin'Andriamanitra zany ity vehivavy mpitondra tena ity akory ny hiagagana fa zao ny fomba filazany soatra masina rehefa ahitiny ny menaka atotonga ngamba hanaovana mofo ka atoasy dia vomaika miafeno rehefa alana ny koba atao tovozina ka andro dia vomaika arakaraky ny agnalana azy arakaraky ny angagnana azy dia vomaika miamitombo mandra-pandasaky ny lagny sahoragna 3 taona sy 9 ary mandra-paniriny varim-bazaha mandra-piodigny varim-bazaha ho lafarinina mandra-pamoa ny oliva ary mandra-pahatovana tonga ny oliva ho tonga menaka handrahoana sy lany say nanagna nyty vehivavy tagny Zarefata ina ro antony sy heriny sy tanjany fa noho ny fahatokiany noho ny fiankinany tamin'ny tenin'Andriamanitra napahomby azy tahaka an'izany io tenin'Andriamanitra io ry havana io no hery mampandresy amin'izay rehetra atao aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra na ho amin'ny akavia na ho amin'ny akavanana fa miorena sara amin'izany tenin'Andriamanitra izany aza manao tahaka an'ity tovolahy Luteranina 2 lahy ty sendra nandeha lavitra hoy ty tovolahy 2 Luteranina 2 lahy dia naharary ny sary noana rehefa noana dia hiatragno amina tragno anankiray rehefa tafiditsy atao an-dragno izy ity tantara mety tena tiandry mompera ty mompera moa raha lahinay sady rainay raha teo rehefa tafiditsy kay tragnona mompera ty nisy nandrosoany 2 lahy dia voniditsa dia niteny le mompera mandrosoa ry zanako fa tragnony mompera ato dia hoy ny ao tonga ao sainy 2 lahy avy an-dragno sika 2 lahy dia vo nihodiny kely agny le mompera dia hoy le raiky lahy
andao sika hilaza hoe katolika dia am'izay mba voakarakara sara. Dia olona raiky lahy nagn'izy samba fanao zao vandy. Avy am'izay ny mon père hagnontany. Ono ary zanako, inona moa ny finoanareo? Hamaly raiky lahy. Katolika aho mon père. Lutheran izy. Katolika aho mon père. Dia hoy mon père, ny mandrosoa ato ianao. Nampandrosoa ny andragnavara sady ny hehehy. Dia hoy ako ny raiky lahy. Dia hoy ny raiky lahy, Lutheran aho mon père. Ao aregnao mijanona eo fa ny anankiray katolika mandroso ato. Dia nampandrosoa ny ery agnefsa anankiray le katolika. Faly raiky lahy koronareo zay. Alaha moa eo loa te hilaza ny marina eo koa hihinan-draha. Dia nierisery zay hihinan-draha nihidiany mon père ry ambadiky any. Narosony hatagny am'izay ny vary amy hena nomeny an'le raiky lahy Luterana tao. Fa any agny am'izay le raiky lahy tambadiky ary. Kare misika ry zanako ka sy mihinana hena amin'izao. Nahay azy zay. Hoy ny mahay azy. Mivandy rehefa tonga sarotsy. Fa izao le mivandy moka zay le miala amin'ny tenandriamanitra io le teko zavay. Aza fesifesy, aza mba miala amin'ny tenandriamanitra samba vitany afesifesena ny mampandresy ry havana. Fa ny miorigna mahisy amin'ny tenandriamanitra, nahazo hena, nahazo traka, nahazo ino, dia ny tenandriamanitra ihany. Io ny mampahery, io ny mampandresy. Misy tantarana vehivavy anankiray. Ity mety tantarana atao hitondra lesona. Fa asa ny fahamarinana sy dia tena iantohako. Fa zao le tantara. Nisy vehivavy manantena anankiray hono. Dia manana zafikely, azazaka zaza namanamany eo zany hoe mety tsy tena zanany. Fa mba zaza ataony sahala mitehitehina entiny egny. Ity ramatoa be ty tena mpivavaka sara. Tena mpivavaka marina. Tonga ny alahady maraigny ny ray mandeha, sy manana na sakafo hatokona aza izy mianaka. Kanefa fantany fa sy natao hiagnenana sy hivavaka zany. Dia le zafikely makamaka fanahy endreny beny egny ihany ho, sika fe bebe hivavaka nefa samy hinan-kanina. Andao anaka fa sakafo mahavelogna ny tenin'Andriamanitra. Hain'Andriamanitra zay ahasoa sika. Dia resy lasa ihany le zanagny, dia rosony vavaka izy mianaka. Rehefa nirava ny alahady atoandro, dia handeha hodiagnan-drano, fa nasa misy sakafo vatagninao. Dia hoy ny ramama be, misy sakafo men'Andriamanitra sika io anaka, rano, sy ofo ny afo, afanao ny rano fa rano ny sakafo sika androany. Dia nisioko afo le zakely, dia nahandro, namana ny rano. Dia ny rano mafana eo atokonana, mandohalika mivavaka raha bebe, Jesosy eo. Mahalala ny zavatra rehetra agnao. Agnao na mpianasa, agnao na andidy, mangatady homena. Samanako hoanina ny agnay. Ka le tragno raha bebe, tragno iva, tragno fofo kely, regnandrindry ny vavaka tao. Dia misy zio lahim-boto zao tanàna mandrehan raha bebe mivavaka. Dia misy fatina gaga. Gaga io vorogna le fosivozogna, maintimainty fosivozogna. Io le ataony aty ampivovoa tany aty eo, le kiraha lany vorogna ny tany sa misy olo hitony gaga. Raha bebe mivavaka mangataka amin'Andriamanitra, Jesosy eo meo hanina ngay fa samanako hoanina ngay. Natoraka le zio lahim-boto hatagnandrindry ny gaga, nideboka eo alohany raha bebe. Raha bebe manao amenina, tia ny fatina gaga eo ampovoany. Dia hoy raha bebe, valim-bavaka io anaka dia loro ny rano famafana raha teo. Dia hoy zana, gaga io bebe. Loro fa valim-bavaka io anaka. Sara tadidiny bebe ve le tena le karaha lany vorogna ny tany sa isy olo hitony gaga. Valim-bavaka io anaka. Ny lorana ny gaga dia nitetehina. Rehefa nitetehina, dia fomba ny olo mamono vorogna moa, le ino moa ny agnarany igny, sasy manao aso sibikoko, ny sasy manao aso haragna, igny ro didiana farany. Ay rehefa nididiana le raha, misy pera sa volamena tao agnatiny tretra, tao agnatiny ino misy ty sibikiokon'igny. Faly ny zanany, ha, igny bebe, ity kery valim-bavaka ty volamena ty. Fa nasagny hoy raha bebe, rahan'olo io, pera sy n'olo io. Zay le mety karazany salamotra poketra trotraka.
raha mahita poketra n'olo-trotraka aho fa aloha nahazo valim-bavaka samba valim-bavaka ny poketra n'olo-trotraka fa na fialana amin'ny tenin'Andriamanitra zay fa hoy ray bebe an'olony io anisa io dia teo ny saroana fa ay ny pera sy ny zanaky ny mpanjaka hozy tamin'izay fotoana zay very dia io no fediandra bebe antao hagnotanena sao dia raha mba ity ny pera sy ny zanaky ny mpanjaka sao dia ny tegna fanoana dramba natao ataony raiky io valim-bavaka le namidy ina hafaka ny fahasairanana fa vanasahagny vanamangala sa ray manao an'izany nandeha raha bebe amin'ny tegna noana sy sakafo hita idododo ary mpanjaka hagnotany hoe sao dia ity ny pera sy ny zanaka ao very dia igny tokoa moa le pera sa ny vokany nahiny mpanjaka feno izy mianaka nomeny tragno nomeny tany nomeny olo hikarakara azy dia namarina moa zay tantara zay ho anasa marina dia misy lesona ao agnatin'izay ny lesona dia zao beniky hondalagna tokony ho nialandra bebe tamin'ny tenin'Andriamanitra ao ny alahady troka sa misy sakafoko vavaka ny sakafo sy misy alahady kanefa dia sy naharesy azy zany rehefa hita koa ny perasa azo namidy kanefa dia vanasa zay fa vanamangala sy zay tena rasana riavana dia zao ny tena hery mampandresy voalohany indrindra dia ny famokirana amin'ny tenin'Andriamanitra ka sady sy hiodiny akavia sy hiodiny akavana sy hiala amin'ny tenin'Andriamanitra fa io hiany no hery mampandresy izany nampandresy any Estera satria ny haino say nambarany Mordekay ary nagnaraka sakany sy andavany say raisikety fa hafatra bisika tolosaina avy amin'Andriamanitra say sy mba tia von'olony zany rehetra izany io no hery voalohany say herina dia malemy aza eny sy ny vehivavy ihany fa na ny lehilahy koa malemy raha sy ny tenin'Andriamanitra no mampahery amin'ny zavatra rehetra raiky say ny faharoa ny hery faharoa dia zao ny andininy 5:17 ao amin'ny toko fahevatra dia nihiany zao rehefa tena tapakevitra Estera fa hiroso fa sy zakany sy vitany ny hizery ny handringanana ny firenena reti-piray firenena aminy dia zao no nataony raha mamaky an'io sika ny anso fifadiakanina hataony reo zay rehetra mandray zany sy hataony ihany koa i Estera ny ao ambadiky ny fifadiakanina dia vavaka ka ny ambadiky ny vavaka dia fiakinana amin'ny herin'Andriamanitra ary fametrahana ny tegna ho sy manan-kery ho entina magnatanteraka izany dia efa mazava zany fa ny hery faharoa dia ny fiakinana amin'Andriamanitra amin'ny vavaka ny vavaka io no hery io no fitaovana mampandresy sy mampahomby amin'ny fiainana riava vavaka Jesosy no mampianasa asika voalohany indrindra an'izany fiainam-bavaka zany fa raha mamaky ny filazantsara efatra isika dia mahita fa isaky ny na matety hiatriatrika zavatra satrotra nahenjana Jesosy dia mivavaka raha sy hiresaka sika afa sy ny tao Getsemane mialohany hianatrehany ny famonoana azy fa afatesany hitondranony famonjena sika vavaka io no mampandresy io no mampahomby ary io no ivoasika amin'izay tanjona kendresika Jesosy mampianatra zany eny ilay Jesosy zay nagnoriany fifoazana teto amin'ny nosin-drazantsika ity dia nampianasa eny nanao fomba fiainana mihitsy ny atao hoe vavaka fa ny akamaroan'ireo toby masina ireo dia sady misy tendrombosa fivavahana no misy tragno fivavahana tahaka ny eo sotanana dia misy ny atao hoe tragno firaketana io dia nampia tamin'ny agnaivo tanora tamin'izay mpianarina na ina angatahana amin'ny tragno firaketana io dia omeny Jesosy na ina angatahana dia amiridiry angatahana aby dia mandohalika ao angatahana aby zao raha rehetra zao Jesosy mampianasa fa ny fiainana dia mila vavaka ary sy vita raha sy zany vavaka izany misy ihany koa ny tendrombosa tahaka ny sotana aminy misy ny atao hoe fiadanana mitahaka ny afarimena misy zay atao tokotany sara sinisisa ary ireo olo fifoazan'ireo dia olombavaka na ny lahy na ny vavy misy
Vehivavy anankiray izay mpiaraka amin'ny lava dia milazany hoe isaky sy olona izy amin'ny aliny satria miara-matory aminy dia mahita ny lava mandohalika mivavaka. Vavaka io no fiainana. Ny ray aman-drenitsika i Martin Luther dia nilaza fa amin'ny fanaovana ny vavaka izy raha misy asa hatao ka mivavaka ny olona anankiray dia efa vita sahady ny ampahafiry ny asa. Ny roa pahatelo ny asa. Le asa telo zany roa atao rehefa vita ny vavaka dia vita sahady ny roa. Misy lehilahy atao Billy Graham, lehilahy nahay ny toroteny sady nahery ny toroteny. Nanontaniany olo izy, ina kery tena mampahay mitoroteny sy tena mampahery mitoroteny ianao ty? Zao valiteniny. Zavatra telo ozy no miatoka ny fahombiazana amin'ny toroteny. Ina le zavatra telo? Ny voalohany dia vavaka, ny faharoa dia vavaka, ary ny fahatelo dia vavaka hiany. Dia hoy ny hirany fifoazana, vavaka ny fotom-piainasika, ny vavaka manova zavatra. Olombavaka ry havana ny kristianina indrindra fa isika vehivavy amin'ny zavatra sarotra rehetra, amin'ny adidy maro apetraka Andriamanitra amintsika, aoka hamory salohaloka ka ivavaka. Dia miala signy fa raha matetika ny olo falasa ro tantarainy olo fa ity dia mbala zay koa pahabe maso eto. Fa ny tonieny fikambanam-behivavy Luterana ankehitriny dia manana an'io agnarany hoe Estera io koa, kitana moa ny agnarany, ny dikany hoe ny mpampianatra teto. Ity tantara marina fa ny fikambanam-behivavy ato amin'ity synodam-paritany avony ity tamin'ny tarihany azy afony izy tonia tato ary mbola iainana mandraky tiny androany. Raha sy diso ny fitadidiko isaky ny 1er mai zay moa izy igny dia mitokam-bavaka ao amboloboka misy atiky niny zay ao. Vehivavy rehetra mandohalika amin'ny-bavaka ao. Fiainana zany. Ary mba raiso ho ohatra hita maso, ho ohatra azo raisina hatao. Fa ny fiainana, ny fanatrehana ny zavatra sarotra dia sy misy aza ho asika magnatrika an'izany rasy ny vavaka. Kanefa na misy zavatra sarotra tahaka ninona aza dia mampandresy ny vavaka. Ineny lava rehefa nitolonga tamin'ny bibidia, zay nataony zareo hoe dragona misy fasiny, nasainy Jesosy mandohalika no miady aminy. Ina ro ambadiko no mandohalika? Sy adiko, sy ny heriko no hiatrehana azy, fa ny herin'Andriamanitra satria raha mandohalika zany ianao, sy misy hery hoentinao miady amin'izany, fa hery hafa no iakinana. Dia sy hafa fa ny herin'Andriamanitra, ny herin'i Jesosy. Eny Jesosy raha teo mampianatra asika sady mampirisika asika, eny mandidy aza ka manao mangataha teo mena hianareo. Na inona angatahanareo amin'ny vanatao amin'ny finoana dia ho azonareo zany rehetrarehetra izany. Mampiseho amintsika eto fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mpihaino vavaka sady Andriamanitra mpamaly vavaka koa. Io faharoa io no hery lehibe, hery ny fanaka malemy azo asika mandresy amin'ny zavatra sarotra zay atresika. Voalohany dia ny tenin'Andriamanitra, aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny faharoa dia ny vavaka, aoka olombavaka ary aoka ho feno vavaka ny fiainasika manontolo. Ny fahatelo dia ity, hoy ny toko fahaefatra andininy fahatelo amby folo sy ny fahaefatra amby folo. Nahasiaro fa tompona andraikitra manana andraikitra amin'izao fahavoazana hahazo ny fireneny zao i Estera. Ny hery zany dia zao, ny fahasiarovana andraikitra. Be ny raha misy, be ny raha mitranga raha lazaina hoe loza mitatao tamin'ny fireneny Israely, ny fandringanana nahazo azy ndraikiandro. Matomen'Andriamanitra ho faneva sika eto ity ary ampaherezana sika rehetra dia misy loza koa mitatao mahazo ny firenesika, mandringana ny firenesika, ka dia manainga asika ho tompona andraikitra amin'izany, manainga asika hahasiaro tegna ho tompona andraikitra amin'izany. Ny tanora rehefa savy anao zavatra hoe manao inona kero idirako, fa isika sy mahazo manao an'izany araky ny hafasafasa nataon'ny ray aman-dreny teo raha teo, tompona andraikitra sika
ka tokony hisangagna handray zany andraikitra tandrifa asika zany. Ina ro mety ho olagna, ina ro loza mahazo ty firenesika ity? Dia reto ngamba mba fitariha fitariha saina mba resahako kely. Mety vana hoe araka hitasika amin'ny programa fa ina hozy ro nraikisika fampandrosoana ny firenena isy hitondrany zany eto. Ina no nraikisika amin'ny fahasimbany fikarakarana tontolo iainana isy ilazany zany eto. Fa zay tiako resahana eto dia fitariha saina hoe misy raha simbany, misy loza mitatao sy mihatrany amreto zavatra telo reto ro andao izy revasika azy. Voalohany dia ao amin'ny tokatrano. Voalohany ao amin'ny tokatrano. Zay moa ko nagnafarany ray aman-drenitony eo, ianao zany rehefa miala eto dia estera ao amin'ny tokatragnonao. Estera eto amin'ny ty firenena ity, ary estera amin'ny fiangonana zay misy asika. Ka raisiko sala amizao izy, ao amin'ny tokatrano dia misy loza mitady hahazo eny mampatahosa hahazo ny firenesika. Ina ny loza mitety tranga ao? Voalohany aloha dia ny fitaizana. Io dia mampieriserisa ry havana fa amin'ny fomba fiainana kristianina zay nampianarina hatramin'ny testamenta taloha dia adidiny ray aman-dreny ny magnabe ny zanany ao agnatiny ankohonana. Io lay lazany Deutéronomie toko 5:4-5. Ilazany hoe rehefa nahavoaray sara ny tenan'Andriamanitra zay ampianarin'Andriamanitra ny ray mpianakaviana dia hozy ampianaro sara ny zanakao zany. Resaho na mienga, na mitsa, na mandry, na mifoha, na sahana tanàna. Fanontaniana. Fa na voaresaka masaka ao agnatin'ny tokatrano kristianina ve ny tenin'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra. Fa na voaresaka ve zany. Fa iza ny tena manakambara be indrindra amin'ny zanasika, amin'ny taranakisika, iza ny magnabe azy. Ny telery tena manakolazay indrindra ao agnatin'ny tokatrano. Fa ny renim-pianakaviana dia ny manolo sao hoe io ny vary, io ny laoka, andeha matory, fohaza, miana mianazy, vita. Ny Facebook no plaza ny vaovao sy rao raha maro samihafa zao dia feno zao raha sy manjary rehetrarehetra zao, hita ao aby na ny olo maty, na ny olo velogna, ny olo may, io raha mameno ny saigna sy ny fo. Tadidio sara vana mihira sasara ao fotom-pianarana lehibe hafasafa sy dadabe Martin Luther manao hoe sa tokony homekanina ny kilonga raha sy efa namerigna ny didi folo, mamerigna ny hataka na mpianarany tompo, mamerigna ny fanekempinoana. Sanatria falaky ny hevitry ny didy efa visy ry mahay azy amin'izao andro egny asika zao. Dia ho akory zany, ho akory zany. Dia hoy ty ray aman-dreny anankiray, ny tena fanabeazana dia ny tenany ny sainy fanahitra reo atao olo, libe ny vatany, maragnisa ny sainy, ary mato sara-pinoana ara-panahy izy. Fa sy dia mahaliana ny olona loasany hoe ahoana ny mba hitomboany ty zanako ty ara-panahy. Fa saika zay andaniam-bola, andania-kery dia zao rehefa mialibe ny vatany mirongaronga, ary rehefa manam-pahaizana izy dia izy zay hanika. Olo-pagnambaka daholo no mivoaka avy amin'ny tokatrano kristiana. Panao kolokolo daholo rehefa avy amin'ny toerana hihinanana. Panao sindrahazo lena daholo. Raha kristiana aby any abezany olo rehetra. Panao kolokolo, panao sindrahazo lena, panao sinsinany madinika io. Kristiana aby ny abezany io. Ary olona nivoaka na tamina tokatrano io fa sa nisy niakasa tagnandranomasina agny. Ina ro antony? Loza ity fanabeazana ity ry havana. Firy tokatrano vanambama amerenana samy didin'Andriamanitra zany mandraky ty ny androany. Firy. Dia hoy ty ray aman-dreny milaza azy hoe lasa fiompiana kilonga ny tokatrano fa sy fanabeazana kilonga. Ny fiompiana mako dia saika voambolana atao ho an'ny biby. Ka rehefa niompy agnao rehefa libe izy, rehefa miopy ao koa malala gauche et droite, dia afapoagnao fa zay ro atao fiompiana. Fa ny fanabeazana dia ny maha-olona azy indrindra ka ny ara-panahy aiza ho aiza izany.
dia io resahana amintsika vehivavy. Asa manao inona ke nidirako fa hoy ny ray aman-dreny teo. Tompona andraikitra ikarakara areo taranaka sika mba hamela taranaka matoky andrem. Hoy mako ny aty fianara soa ty. Ay manindreo aby bolagna ty manao hoe rehefa ny olona no libe vatagna ary maragnisaina kanefa tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra dia zao ny filazany azy. Maragnisa tahaka ny fasin'akoholahy. Maragnisa fa ary ambany ro misy azy. Tahaka an'izany ny faragnyita saina. Tahaka an'izany ny fahalehibiazana kanefa sy ombany fahatahorana an'Andriamanitra. Ny fahatahorana an'Andriamanitra nefa dia zao amin'ny ampianarana azy ny tenin'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra say nomena ho antsika. Io no loza mety ahazo ty firenena. Ka raha miteny hoe firenena aza dia variana ny agnambony agny fa atombohatra ao aminao ao. Atombohatra amin'ny mariny ianao ao. Fa ny ateo mariny ianao ihany io makary io dia mahatonga ny loza mahazo ny firenena. Atao akory ny izery an'izany loza izany fa raiso ny andraikitra aoka hasiaro ho tompony andraikitra. Loza faharoa manambana ny tokantragno dia zao ny fisaraham-panambadiana. Dia mariny ataony olona mody ny misara-panambadiana ary hatramin'ny mpitondra fiangolana aza dia efa manao sinosinona zany. Firifiry moa kristiana fandombalay agny amin'ny tribunaly hanao divorce. Firifiry moa ary sagnatria na amintsika eto zao sagnatria hoe misy an'izany. Loza zany satria ny fanambadiana dia Andriamanitra nanao zany, zava-masiny zany, zavatra saripady zany. Kanefa dia aseho ary maro ny kristiana mizoro vavolombelona ka manisakisaka zany zavatra saripady zany ary ianarany hafa koa ka anaovany hoe raranina aza mba ny saraka. Tadio sara fa ny olona misarabady dia olona mizoro vavolombelona ho hitany tany sy ny lanitra fa rasy Andriamanitra tahaka ny lazany hoe rasy koa ny vadiko ary milazany hoe sa misy dikany ny fanambadiana. Zany no ambadiky ny fisaraha-panambadiana. Kanefa dia maro ny kristiana miridiridy amin'izany. Mango ny fosiny reo fahasombany fanambadiana zay milazany hoe io dia ny zon'olombelona aro ambony ka zitiany. Tao hoe moa nisy an'le tenin'ny kilongo zitiako dia am'izao dia mariny lehibe koa manao hoe zitiany kilongo le harahana. Dia na lehilahy azy ary tiany lehilahy dia sa magnina. Vehivavy ro tiany vehivavy dia sa magnina. Dia hoe ty pastora anankiray ty hoe ry afaka kelikely eo izy hanambady ny zanakao dia zao ro fagnontaniana hapetraky ny ray aman-dreny. Hanambady aho neny. Zao ro fagnontaniana ataon'ny ray aman-dreny. Lilahy moa apela. Na lahy na vavy ro magnontany dia lilahy ve moa apela. Dia ozy ray izy fa rehefa afaka kelikely 20 taogna sy ny sisa hanambady aho neny dia mety azo atao metraka olo ve moa biby. Zavatra mety hitranga zany. Efa misokosoko zany fahavetavetana izany. Loza io ny ery nahamay any Sodoma sy Gomora ny homosexuel sy ny sisa. Io ro nahamay nandasahan'Andriamanitra avy solofara atagnan-dansy may hatramin'ny tany ary hoy ny tantara hoe leky ny ranomasinao sahay ny trondro iainana. Fahatezeran'Andriamanitra. Loza aby zao. Asa manao ina ro idirako raiso ny andraikitra. Raiso ny andraikitra. Ny firenena. Ina ro loza misy amin'ity firenena ity? Ny fandriam-pahalemana ngamba ho resahany ino misy ty ny tontolo iainany ho resahany presaka azy mitolakandro fa asiako teny sotra fosiny. Le zao moa no risa tokoa ty rano ty. Isotro ina zany ny taranaka agnafana. Rehefa vita diavan'ny rano teto fianara soa tamin'ny volagna novambra oktobra zay. Hakory zany nitadiavan'ny kilonga agny 50 taogna faragny rano. Fa sika ro manimba ny tontolo iainana. Iny ngamba velako eo. Fa ity loza anankiray ity ny kolikoly. Ny kolikoly ina rehefa tena dika amin'ny teny fahalovana. Ary dia ery sa ilaza hoe loza ny atao fahalovana. Loty firenesika ity. Loty firenesika ity. Hatray. Ny tena loza ty zao. Ny kolikoly efa mariny hoe verina ho zavatra normal. Dia hoy ny olona hoe sa mahalala fomba le sy manao kolikoly. Ataovy ny fanao. Zao ro faindrena. Ary dia saika ho lasa fomba fiainana zany zavatra mamoa fady. Masy rano zany. Ny ten'Andriamanitra sy miova
dia milaza fa halan'Andriamanitra ny kolikoly. Ary ny olo mivelogna sy miaigny amin'ny kolikoly dia olo mivelogna amin'ny ndoza tahaka ny olona miravaka loza ny fiaignany azy. Dia tadio sara fa nakizao fosiny iany e. Ohatra ataosika hoe misy olo anankiray te hiditsy amina brasy zavatra anankiray handoa vola vo mitsao vola matapitrisana. Misy zany eto amin'ity firenena ity. Sy mora sy mahafaly azy ny andoavan'igny vola be amatapitrisana igny. Kanefa ny mandray azy, faly mandray azy. Dia igny vola mampalahelo olo igny ro hividiananao akanjo ho an'ny zanakao, alahelin'olo igny akanjo ho an'ny zanakao igny. Igny ro hividiananao hena ho an'ny zanakao, alahelin'olo ny menaka mitetay amin'ny kiolo zanakao igny, alahelin'olo igny. Io tadio sara. Vomaika moa fa Andriamanitra loza zany rehava. Kanefa dia heverina ho zavatra izy raiso ny adidy, raiso ny andraikitsika, fa sy izy zany, sy izy zany. Ary matetika ny trasan'ny kolikoly dia ny madinika, io ny tena voa indrindra. Ka dia mila fieritseretana sy mila fandraisana andraikitra zany. Ny mampieritreritra hatrany am-piangonana dia efa atahorana hisy loza manambana azy. Mba avakio moa io boky ny Apokalipsy, reo fiangonana 7 tany Azia Minora ireo. Ao tatarana ny fiangonana tany Efesosy, zay lazay ny izao hoe efa sy mba manompo an Jesosy sony fa manompo ny asan Jesosy. Lasa fagnafegnafenany raha ny akanjoana akanjo fosy. Lasa fagnafegnafenany raha ny lasahana anaovana zao sy anaovana an'izao. Loza mahazo ny fiangonana zany. Zereo ao misehatra misy anao, vana ny tenin'Andriamanitra, vana Jesosy ve ro tena ivony, vana Jesosy ve ro tena zava-dehibe. Sanatria efa ho zavatra hafa, vola va, ny fahefana va, zavatra maro samihafa. Loza manambana sy mihantra zany rehetra zany. Dia hoy ity resaka ety, asa manao sy mba adidiko zany, asa manao sy mba andraiko zany, fa na ao amin'ny tokantrano, na eo amin'ny fiarahamonina, na eto amin'ny firenena, na ao amin'ny fiangonana, dia zao no hafasafa ty tenin'Andriamanitra araky ty faneva ity. Aza manana maso foa manetretra mahay mijery zany fotsiny, fa mahasiarova andraikitra, mandraisa andraikitra tahaka ny Estera. Eny fa na dia fanaka malemy, eny fa na dia vehivavy azasika, dia ny herin'Andriamanitra homba sika. Zao zany ry havana raha fitinina, valiana ty lahateny eto ty. Inona no herin'ny fanaka malemy? Atika mitsoa amin'ny teny sotra hoe, inona ny fiadiana mampandresy mampahombo ny vehivavy? 3. Voalohany, misangana andray andraikitra, fa tompony andraikitra amizay loza rehetra mihantra na amin'ny akonana, na eo amin'ny firenena, na eo amin'ny fiangonana ianao. Amin'izany anefa dia sy ny herin'ny tegnanao, fa ny herin'ny tenin'Andriamanitra no aza ialana. Io no mampahery ahafahanao mandray andraikitra ary hampandresy anao. Ary aoka olombavaka, fa ny vavaka manova zavatra, ary ny vavaka no fotom-piaina sika. Vavaka sika tompo. Misaotra anao Jesosy tompo, fa sy sitrakao ny loza ahazo na ny akonana ny firenena ny fiangonana. Omenao amin'ity zaika be ty zao faneva izao, ka anambarano miharihary, ampaherezanao ny vehivavy rehetra, eny ny fiangonana rehetra, mba sy ahay mijery ny loza hahazo ity firenena ity. Ao ny fasarotam-piainana, ao ny fanabeazana zay miasimba, ao ny fanjakan'ireo zavatra mahalo maro samihafa. Andriamanitra mangataka aminao zahay, omeo ny fanahinao masina, mba aizana mamikitra amin'ny teninao, aizana mivelona amin'ny teninao, fa mahery ny teninao, satria teninao Andriamanitra, ka ahafahana misangana, ahafahana mizoro vavolombelonao amin'izay rehetra atao. Ampianaro ifikitra aminao hanina firaisam-piainana tanteraka aminao amin'ny alalan'ny vavaka, fa mahery ny vavaka ianao no efa nandidy, sady nampianatra hoe mangatady omena satria mpihay ny vavaka sady mpamaly vavaka ianao. Jesosy eo manamboara Estera vaovao ianao amin'ity zaika be ity, mba hamonjy ny tokantrano tsirairay, mba hamonjy ity firenena ity, eny mba hamonjy ny fiangonanao. Dia mamindrafo aminay amin'ny tsy fahatanterahanay rehetra, fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay
no angatana sy agniriana zany vavaky zany. Amen. Kisah
Mitsangana izao mitsurua Vahuatu anubiana Maereza likiuma zudua
Jesús lumiantuana vivulula izao paluku anambara mazava ue fankacho zailuku de Jesús lepamuziku mitunda ifanai mampaheriana biasa seuli filuna fa Jesús mitantanana vivulula izao paluku anambara mazava ue fankacho zailuku Jesús lepamuziku ianauripifumbaereza fa Jesús lefananava ifinunanutanu ateza uapiga siflaruhana vivulula izao paluku anambara mazava ue fankacho zailuku de Jesús lepamuziku vivulula izao paluku anambara mazava ue fankacho zailuku de Jesús lepamuziku mitsangana izao mitsurua vavuatso anupiana maereza rikiumbazotoa fa Jesús lumiantuana vivulula izao paluku anambara mazava ue fankacho zailuku de Jesús lepamuziku